Ny 20 Novambra, David Griffiths, misionera vahiny tamin'ny vanim-potoana fahampanjaka indray no tsaroana androany dia tsy iza fa ny révérend David Griffiths izay teraka ny 20 Novambra 2017. Avy any Pays de Galles ny fiaviany. I David Griffiths no misionera nalefa ny LMS London Missionary Society taty Madagasikara rehefa nodimandry Thomas Bevan namany révérend Jones. Ny alarobia 30 May 2017 no nahatongavany tao Antananarivo niaraka tamin'ny Asti izay iraky ny fitondrana Britanika iona amin'ny dradama voalohany. Ny fanampy David Griffiths sy Jones tamin'ny fanokafana ny sekoly tao Antananarivo ka nozarainy 3. I Jones nandray ny zanak'andriny, i Griffiths kosa nandray ireo zanak'olona ambony, ny Andrina sy ny Ova ary Jeffrey no nandray ireo mpianatra hafa. Tamin'ny 10 Martsa 2017 dia natambatry ny mpanjaka radama voalohany kolejy ireo sekoly ireo ka tao Ambato miangarana nisy any David Griffiths no nandrina anazy. Nanomboka teo ihany koa ny fantarana ny sekoly tany ambanivohitra ka tsy nitsahatra ny tety faritra i Griffiths sy Jones. Nanampy azy ireo tamin'izany ireo mpampianatra 700 lahy izay isan'ireo nahay indrindra tamin'ireo mpianany tao Antananarivo. Ny sekoly ny Griffiths no lasa seminera na kolejy foibe taty aoriana. I David Griffiths no azo lazaina loharano fampianarana voalohany teto Madagasikara niaraka tamin'ireo misionera namany. 20 Novambra, andro iraisam-pirenena ho an'ny orinasa aty Afrika.